malala amin'ny Tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavany Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Zanaky ny mazava sady hendry. Zanaky ny mazava sady hendry. Zany no asongatiny mofinainantsika anio ao amin'ny epistily misoratana ho amin'ny Efesiana toko 5 ny andininy 9 hatramin'ny andininy 12. Zanaky ny mazava sady hendry. Entiny Paoly apôstôly anazavana reo zanaka ara-panahiny zany, zanaka feno ny fanemasina. Reto kristianina tany Efesosy reto matsy de jentilisa fahiny, nanaraka ny fomba ny jentilisa, nanana zay fahalotona sy faratsy mpitondran-tena maro fanaon'ny Efesiana taloha. Zao tsara ny fomba ilazany azy ohatra eo amin'ny toko 4 ny andininy 7 manao hoe olona tsy malala enatra ka manolo tena ho amin'ny fijerijejona hanao zay fahalotona rehetra amin'ny fieremana. Ary mbola misy andininy maro eo amin'ny toko 4 milaza zany faratsy mpitondran-tena izany. Fa eto kosa dia azavain'ny apôstôly Paoly fa rehefa manana ny fanahy masina ny mpino de tsy izany intsony. Zao no ilazany azy manao hoe maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny. Ny ankehitriny ny mpino zany de ankehitriny mifanohitra tanteraka amin'ny fiainam-pahamazinana sy ny fiainam-pahalotona zay nananany fahiny. Miala eo amin'ilay toeram-pahafatesana feno aizina izy ka mandeha amin'ilay mazava lehibe izay omen'Andriamanitra azy. Amin'izany de tsy misy maizina akory ao anatiny. Olona efa nifota amin'ny torimasom-panahiny izy ka miala amin'izay rehetra endrim-pahafatesana sy endrim-pahalotona ary endrim-pahamazinana izay nitoerany fahiny. Tsy manakery amin'ny tsony ny aiziny fa ny mazava no itoerany ary mazava raha teo koa ny asany. Zao no fomba filazan'i Jesoa azy manao hoe tsy misy olona hoy izy mandrehitra jiro ka mametraka azy any ambany vata famarana, fa apetrany eo ambony fitoerana zany mba hazava amin'izay rehetra ao an-trano. Tsy ilay olona zay nandray ny fanahy fotsiny arak'izany no mazava, fa zay tarafiny rehetra de miaina zany fiainam-pahazavana izay entiny izany. Tonga fanilo fanazavana ho amin'ny hafa arak'izany ny zanaky ny fanahy zay mandeha amin'ny mazava. Fa tsy izany ihany, fa io mahazanaky ny fanahy io de mitarika azy hanam-pahendrena. Ny antsoina hoe fahendrena eto dia ny fanekeny anaraka ny baikon'ny fanahy, ka lay fanahy no mitarika azy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, hanao ny sitrapon'ny Tompo, manana fiainana sy fanompona vaovao, mifampilaza amin'ny salamo, hira sy tonon-kiram-panahy, mihira sy mikalo am-pony ho an'ny Tompo, zary feno fiderana, miala amin'ilay tenina vava feno aizina ka makany amin'ny fahendrena tanteraka. Tsy adaladala intsony, miala tanteraka amin'ny fahadalan'izao tontolo zao, tsy miombona amin'ny fitiavan-tena sy ny fironana maro samihafa amin'izao tontolo zao zay misy ankehitriny. Tena efa nanoka-tena ho an'Andriamanitra, ho an'ny Tompo sy ny fanahy zay efa nifidy azy. Zany no antsoina hoe fahendrena izay ambara eto. Ravako malala ao amin'ny Tompo, anatra lehibe
omen'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy ity epistily ity, fa mahakasika antsika ankehitriny koa mba ahafantarantsika tsara mamaritra ny fomba fampontsika an'Andriamanitra, ny fitondrantenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Eto dia ambara fa tsy misy intsony ny marimaritra iraisana eo amin'ny fiainan'ny mpino izay manana ny fanahy sy ny fiainam-pahamaizinana. Tsy misy tsikombakomba atao mifanaraka amin'ny fahamaizinana na ny tsy fahamarinana. Eto ary dia ambaran'ny apôstôly mazava mihitsy fa fandrika ho amin'ny fiangonana ny fivoriana kimaizimaizina rehetra, reny fivoriana any ambadimbadikany, fivoriana tsy fantatra inona ny tanjona, fa ny amin'ny fiangonana rehetra dia ataovy mazava satria zanaky ny mazava isika. Zao no ilazany aminy hoe aza amiray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavoka-tsoa fa aloha manaratra, fa izay ataony amin'ny afina dia mahamenatra na dia milaza izany azy. Ny zavatra rehetra raha anarina dia asehon'ny mazava, na inona aseho dia mazava. Mazava zany fa tsy fiainan'ny mpino, tsy fiainan'ny fiangonana, tsy fiainan'ny zanaky ny fanahy ny fivoriana maizina. Reny zao misy hitantsika hoe fivoriana miafina, fikambanana miafina, raha vao misy miafina zany dia efa tsy mazava zany. Fa zao koa tarihan'ny apôstôly Paoly isika mba hanana fahendrena mandrakariva amin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisina ka tsy hirona any amin'ny fiazakazako zao tontolo zao mankany amin'ny fahafatesana. Mety manana zay ataony zao tontolo zao, mety manana ny fivoarany zao tontolo zao, mety manana zay mampiazakazaka azy zao tontolo zao, fa ny mino kosa dia tarihana hanana fahendrena, tsy hiala amin'ny Tompo, hiaina amin'ny fiainana fampona amin'ny Tompo, ny fiderana, ny fihirana ho amin'ny Tompo. Raha hoantsika alaim-panahy ny amin'ireo firehany sy fironana samihafa amin'izao tontolo zao izay mitondra ny tanora hiborika, mitondra ny taranantsika makany amin'ny lalana izay tsy nahazatra ka indraindray aza misy fampianarany ratsy mihitsy. Aoka hanana fahendrena isika ka hahatsiaro fa ny manana ny fanahy, ny feno ny fanahy dia tsy miala amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Vavaka isika ry avako. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zokonay, ilay Andriamanitra tomponay sy ekenay amin'ny fankasitrahana rehetra. Ianao no efa nitarika anay hanana fiainana vaovao, namafa ny lasa sy ny fahininay ka mitondra anay ho amin'ny fiainana vaovao, fiainana mazava, hialana amin'ny fahafatesana sy ny toromasom-panahy samihafa, ary mitondra anay ho amin'ny fahendrena tena izy dia ny fahendrena ao Andriamanitra. Ankehitriny ary Tompo, mivavaka aminao zahay amin'izao herinandro vaovao dia avinay izao. Entinay ambavaka mba ho arovanao amin'ny faharatsiana maro samihafa izay misy amin'ity zao tontolo zao ity, ny tanora, ny zatovo, ny ankizy, eny mba tsy ho voafatotra na ho voasariky ny fampianarany ratsiny zao tontolo zao izay manenika ny tany. Vavaka izahay ho an'ireo rehetra mpiasa, na misehatra inona na misehatra inona misy azy, na aiza na iza na ahoana dia entinay eo ambany fahasoavanao. Matoky manananao izay Tompo, Andriamanitray, ilay tisy mamonjy anay. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tomponay. Amen.